Ino makasika nindry fa tontolom-baovao hafa tanteraka kosa indray very olomanga ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety satria dia nodimandry ny sabotsy lasa teo rehefa avy nivahiny 3 taona teto an-tany ny taleny famoahana ny gazety Taratra sy ny gazety Les Nouvelles ny tompoky lara Kotobe Rojoanitra Frederic izany ny tolakandro teo moa no nanatanterahana ny fandevenana ny vatamangatsika teny amin'ny fahasampianakaviany teny Anjanahary. Verolomanga ny fianakaviana, verolomanga ny tapakasi-namana, verolomanga ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety. Nodimandry teo amin'ny faha 3 taonany ny sabotsy lasa teo taorian'ny aretina nahazo azy i Rakotobe Rajoanitra Frederic na i dada ho an'ireo tena akaiky azy ary notanterana ny tolakandro teo amin'ny fahasampianakaviana Anjanahary ny fandevenana taorian'ny fotoam-pivavahana izay notanterahana tao an-tranony. Maro ireo asa sy andraikitra efa nosahaniny teo amin'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety sy ny fandrarahana. Hatramin'ny taona 4 izay nijoroan'ny vondrona Ultima Media dia teo anivon'ity vondrona ity no niasany. Tale arabarotro izy tamin'izany, taty aoriana taleny famoahana ny gazety Taratra sy ny gazety Les Nouvelles. Fahabangana lehibe ho an'ireo izay nifanerasera taminy izao fahalasanana izao. Groupe Ultima Media kompendiatrotony fa verolomanga koa ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety ny serasera satria sera-tsomanitra efa ela ny tao anatiny olona tsotra malefaka rehefa miteny nefa manana rigueur rehefa miasa mahafinaritra amin'ny ankapobeny izy rehefa miasa ary izay no tena hoe nanamarika misy nanamarika ny fiarahana miasa manana ny izy azy ary sarotra ny mahita amin'ny hoe teny marina ny misisitra fa ny avy eto amin'ny fampahalalam-baovao dia mirary fiolonana feno ho an'ny fianakaviana.